Matroka tsara ny amin'ny valora riva manatra ny araba toko lasa topoko vavy tonga soa ato anatin'ny fampalalam-baovao amin'ny teny malagasy eto amin'ny fahita lavitra Mati TV tsy ampiandro elanao zay fa vetrantsika dia hiroso ao anatin'ireo matoam-baovao voango ny mpanao gazety namana tamin'ity androandroany ity taony sosialy misy ihany koa ny politika teo ihany koa ny sehatra ny fahasalamana ny tontolon'ny fampianarana samihafa vetrany dia manasanao zay araka ny fanambara tao anaraka ny vaovao hatramin'ny farany tsy hiara-panoelona ihany no voasaringotra ao anatin'ilay raharaha fanalambaraka tao anatin'ny tambazotra tserasera voasaringotra tao anatin'izy ity ihany koa ny vadiny saingy nahazo fafana vonjomaika ity farany misy ankehitriny ny komity manelanelana nireo tafiditra ao anatin'ity raharaha ity na ny mpitory nary zareo izay voatory zany toy izao ny fanazavana. Najoro ny komitin'ny olon-kendry izay ivondronandreo mpanakanto malagasy manana amin'ny maizy azy izany atom-pisin'izy ireo ny anatanteraka ny asa fanelanelanana eo amin'ny raharaha hiara-panoelina izay midoboka ponja vonjomaika noho ny resaka fanalambaraka tany anaty tambajotra serasera. Akoatra ny dingana maro izay efa natao izay niafara tamin'ny fifonana dia eo amin'ny solombavam-bahoaka ary John Randriary Malala fantatra amin'ny anarana hoe John Elita ihany koa ny fianakaviany hiara-panoelina. Solombavam-bahoaka John Randriary Malala na John Elita ny tena ndeha ataontsika hoe anisan'ny voatohina narary tao anatiny tsafeniny zany ary tratrana menace tratrana trangan-javatra samihafa zany izay vokatra izay hoe fifosana sy ny sisa izay dia ny resaka natao taminy zany no nanekeny hoe io misy karazana processus izay atao zany miainga tamin'izay hoe ary anisan'ny dingana nangatahana eny no nahatongavan'ilay hoe ny fona sy nanao fialan-tsiny ny fianakaviana dia rehefa avy ny fona sy nanao fialan-tsiny ny fianakaviana tsika malagasy dia tonga tamin'ny hoe nanaiky hanao an'ilay fisintomana ny fitoriana zany na désistement ireo partie civile ohatsika nampitory zany dia mbola misy toyan'izay hoe efa ny fona zany izy dia tonga aminadingany hoe fifamelana zany izay efa misiny izay fifampiresahana izay raha tsy misy zany ny fiovana dia heverina fa raha ampitso no isiny izay karazana fifanantonana ofisialy izay zany eo amin'ny fianakaviany ary ra-panoelina sy ny mpitory zay efa nanatsoaka moa araka ny tenindroso teo ary ny solombavam-bahoaka ny Madagasikara John Randriary Malala ihany koa. Nilaza ny efa nisitona ny fitoriana napetrany ny sendika ny mpanakanto amin'ity raharaha ity. Fantatra nandritra ty valan-dresaka amin'ny mpanao gazety etsy Mahamasina ty hatrany fa nahazo fahafahana vonjomaika koa ny vadiny hiara-panoelina izay voaroroy tamin'ity raharaha tambajotra serasera ty ihany koa. Amin'ny 27 febroary avy zao ny fitsarana ho an'izy mivady. Mino ny komitin'ny olon-kendry fa tsy hisy sazy famonjana ary mba hibahatoerana ny soatoavina malagasy amin'ny alalan'ny fihavanana.